Tadika eo amin'ny taranja baolina kitra itsika fiadina ny tompontakany Madagasikara dingana voalohany izay tanterahana any Mahajanga sy ekipa efatra moa ny faninana amin'izay na ny Poule des As moa no ahafantarantsika azy. Ny andro faharoa tokoa no tanterahana tamin'ity fiafarany ity androany alahady zany nivokatra avy hatrany no menanao ny ekipan'ny Tana Formation Veto Analamanga dia nandresy ny ekipan'ny FCE avy any Ansinana tamin'ny saronota andan'izay kosa ny AS Michel Analamanga dia nandava ny Knaps Sport avy any Itasiany tamin'ny isa iray ny ohatra araka ny voalaza teo andro roa zay ny vita tamin'ity fananan'ity ka toy izao aloha nivokatra vonjimaiky amin'ny tanalarana voalohany hatreto ny AS Michel izay nahazo fandresena roa zany hoe manana isa enina izany faharoa kosa ny Knaps Sport manana isa telo nandresy indray mandeha resy indray mandeha torak'izay ihany koa ny Tana Formation izay nahazo fandresena indray mandeha ary faharesena indray mandeha ihany koa mbola tsy nahazo isa kosa hatramin'izao ny FCE avy any Atsinana zany hoe resy hatrany tamin'ireo lalao roa efanatrehany amin'ny talata faharoa amby roapolo oktobra izao ny andro fahatelo farany amin'ity fifananana ity ka toy izao nivokatra ny fandaharam-potoana amin'izany ny FCE Atsinana na eo amin'ny AS Michel ary ny Knaps Sport dia ifandonana amin'ny Tana Formation amin'izay lalao amin'ny andro farany izay. Mbola eo amin'izay baolina kitra izay ihany fa ho an'ny Skady Zokiny kosa dia nanomboka tamin'ity farany herinandro ity ny fiadina tompondakan'ny Ligina Analamanga ho an'ny taona 2024 amin'ny Skady Veteran izany ka isan'ny lalao nisongadina sy vokatra niavaka ihany koa tamin'ity androany ity ny fihaonana teo amin'ny Cheminot Madarel sy ry zareo avetsy Akazomanga ny afazy izany nomotsany ny Cheminot tamin'ny isa mavesatra 7-2 ny afazy avetsy Akazomanga. Tsara fanombohana ny Cheminot Madarel nandritra ny andro voalohany amin'ny fiadina ny tompondakan'ny Ligina Analamanga eo amin'ny taranja baolina kitra Skady Zokiny. Sady afabela no nahatanteraka ny valinadiny nanoloana ny ekipan'ny afazy avetsy Akazomanga ry zareo avy eo amin'ny ekipan'ny Besetroka. Nomotsany ny Cheminot Madarel manao akanjo manga tamin'ny sary amin'ny isa mavesatra 7-2 ny afazy etsy Akazomanga tamin'ity lalao ity. Babali napiditra baolina telo, Janot napiditra baolina telo, Irakany napiditra baolina roa tamin'ity lalao androany ity. Hita nisongadina ary nanana ny fahavononana betsaka ny andresy ary ny vonona ny amaly izay valinadiny ny afazy izay ry zareo Madarel tamin'ity lalao ity. Teo amin'ny 20 minitra ny fidirana voalohany ihany no hita ho nifandanja ny lalaoan'ny Rotota. Tsara ny fiarovatena ho an'ny Cheminot izay tsy nisy nandingana ny afazy mihitsy ry Dominique Serbera Retenina ary Celestin Sertoro. Teo Belasatra dia efa hitarika tamin'ny isa 3-2 ny Cheminot Madarel. Teo amin'ny dirana faharoa dia niamafy ny fanafihan'ny ekipan'ny Lagara ka tsy araka ny afazy intsony izay nitaky ny avizanana ihany koa ho an'ny mpilalao sasasasany avy eo amin'ny afazy. Nanatombo teo amin'ny lafin'ny teknika sy ny aina ny Cheminot Madarel tamin'ity lalao ity. Na izany aza nefa dia mendrika ny lalao nasehon'ny afazy tao anatin'ny fair play tanteraka izay nanohatra hatramin'ny farany.